lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandarana Sahila Sao izay iarahanao. Eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao arahanao mazava loatra amin'ny onjam-peo ihany koa 5.4 FM ary arahanao amin'ny tambazotra tserasera. Toy ny mahazatra dia tsy manao ambanin-javatra ireo vaovao mafana indrindra moa fa mahakasika ny commune ity fandarana ity mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo rahateo no manolotra ny fandarana ko dia arabaina manokana ny namana Clémence Rarinirina izay mpanolotsaina namana sy miara manolotra rahateo ity fandarana ity ihany koa. Miarabanao namana Lilira Farala dia arabaina torak'izany ihany koa isika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao resaka malaza moa araka ny tenenina namana Lilira Farala teo no tena ho resahantsika eto anatin'ity fandarana ity namana Lilia iresakitsika ifantoka manontolo amin'ny tanàna Antananarivo indrindrindrindra iresaka momba ny resabe ateraky ity fampiakarana etratrano eto amin'ny tanàna Antananarivo ity izay niteraka resabe tokoa tato anatiny izay roa telo andro izay io moa fanapa-kevitra izay noraisin'ny commune urbaine Antananarivo tarihany be ny tanàna Nainandria Tsitohaina ka hozaraintsika telo mazava tsara ny fandarana manahoana izay fizaran'ny fandarana izay namana Lilira Farala. Arak'izany dia izara telo tokoa ny fandarantsika Clémence Rarinirina ny tapany voalohany aloha dia hitaterantsika hoe inona ny tena zava-misy marina mahatonga an'ilay menimenina be miteraka buzz mihitsy ho isika makasika an'ity resaka etratrano midangana dia midangana eto Antananarivo sy manodidina ity. Ny faharoa dia hiresaka isika hoe inona moa ny antony izay nahatonga an'io fiakaran'io Clémence Rarinirina ary any amin'ny fahatelo izay tombony be ananantsika ny fandarana androany dia hitondra soso-kevitra isika mahana olana mba tsy ilazana hoe manakihana foana na ohatra botolo satria androany dia tsy isika miravavy rery marina fa mpanolotsain'ny tanàna isika miravavy fa tsy isika rery fa mbola isy mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo anankiray hafa ihany koa izay resadresaka miaraka amintsika eto amin'ny plateau ny Sahila Sao ho raisintsika rehefa avy eo izay no endrika ilay fandarana mizara telo Clémence Rarinirina raha fitiantsika fohifohy. Ya, araka ny efa nitenenina teo moa zany dia hoe inona le zava-misy dia ny zava-misy moa zany dia ny fisondrotan'ny etra eto amin'ny tanàna Antananarivo fampiakarana etra izay tena mihoapapana tsy hita moa namana Lilira Farala ilay teny entina ilazana ny hoe miakatra avo be fa dia atao hoe mihoapapana le izy raha mbola misy afaka ampiasaina ankoatran'izay dia tena ho ampiasaintsika ao anatin'izay mihoapapana tanteraka ho isika teo satria dia ndehantsika handray taremarika ohatra etran'olona anankiray izay nandoa hatramin'izay hoe 4,400 dia lasa 5,000 sy 4 hetsy sy iray tapitrisa ariary zay zany le fiakarana zany tamin'ity taona ity araka ny taratasy-ketra zany zay tonga eny anivon'ireo mpandoetra. Nisy aza moa nanaparitaka mihitsy tao anatin'ny tambajotra tserasera satria araka ny tenenao teo namana Lilira Farala dia tena hoe eny amin'ny tambajotra tserasera ny olona aloha hatreto no mitaraina tafakatra 5,10 tapitrisa ariary mahery aza ny etratrano sasany araka io hitantsika ao amin'ny sary io zany ny zavatra misy ny aina ny mponina Antananarivo tato anatiny izay ora maromaro izay rehefa naray an'itony taratasy-ketra itony. No ity tranga fampiakarana ny etratrano ity moa zany Clémence Rarinirina dia mazava loatra ary everiko hoe lojika raha toa menimenina ny vahoaka Antananarivo. Ny resaka n'ity fisondrotana etratrano ity ihany koa ny fampalam-baovao rehetra Clémence Rarinirina sombony amin'izany no andao entintsika aloha ato anatin'izao fandarana izao no tsingaina tamin'ny vaovaon'ny Real TV izy ity arahantsika izay reportage izay dia miverina ety any isika manao ny fandarana. Ity trano hazo kely ity no asain'ny commune Antananarivo renivohitra andoavana etra mitetina 104,900 ariary. Io no sary niparitaka sy niteraka adihevitra teny amin'ny tambazotra tserasera androany. Tsy io ihany nefa fa nidangana ihany koa ny etratrano ho an'ny tiram-pianakaviana tompontrano iny tsy adana ity. Tafiakatra avo zato eny amin'ny etratrano tamin'ny taona 2024 mantsy ny etratrano voarakitra ny taratasy nalefa ny tompona andraikitry ny commune iny ampelantanan'izy ireo. Tena foison ny fiakaran'ny efatrano eto Antananarivo renivohitra zany aloha raha ny eo amin'ny 2e arrondissement satria raha etratrano 24,000 ariary tonga dia lasa 1,51,000 ariary, etratrano 10,000 ariary, 988,000 ariary zay daholo zany ny etratranonay ao zao trano anaky 5 misoratra amin'ny bebe anay tsisy ny ohatran'ny 30,000 ariary reo tonga dia tafiakatra 998,000 ariary dia mora indrindra 737,000 ariary dia ny lafo indrindra 1,52,000 ariary. Tsy manaiky handoa io etratrano lafo dia lafo io ireo tompontrano raha nambaran'izy ireo. Atezera
tena fanaovana tsinitsinina amin'ny vahoaka ilay izy. Tena insulte zany ny fandraisanay azy. Izay tsy andohan'io zany. Tena nahinika hiatra tsisy andohan'io zany. Rehefa maromaro moa izay no mifampiresaka ao amin'ny Facebook eo dia manao fotoana anankiray zany, manokana fotoana anankiray dia maniaraka manantona tompona andraiky. Fa tsy voaloha io, tsy possible. Mazava be ny voalazan'ilay mpandohetra tao anatin'iny fanadihadiana izay narahantsika teo iny ary ny rehetra dia samy miara-miaiko hoe tena tsy fahita eran-tany ary tsy nisy hatramin'ny Madagasikara ity fampisondrotana etratrano izay ataon'ny commune urbaine Antananarivo ankehitriny ity. Tsy ny olona niresaka tao anatin'iny fanadihadiana teo iny ihany anefa fa saika ireo naneho hevitra tany amin'ny tambazotra tserasera rehetra Lilia dia mitovy hevitra tamin'ilay ranamana teo hoe tsy andohany io eto izahay fa tena hoe tsy vitanay zany etra lafo be zany. Nisy fotoana tsika teto ny teny hoe ilay bourde nataon'ny filohan'ny anteny mera-pirenena nitranga tena niteraka resaka be Clémence Rarnirina araka ny lazaiko teo anivony tamin'ny teo fandarana teo aloha teo anivony tambajotra fa resiny ity resaka etratrano ity zany le izy amin'izao fotoana izao satria dia rakotra fitarainana momba ny fiakaran'ny etratrano ny tambajotra tserasera tato anatin'ny 2 andro zay be dia be ny zavatra mitranga teny amin'ny boriboritany faharoa reny misy trano anankiray izay 3 metatra faingo 5 ampitomboina amin'ny 9 metatra andoavana volatra any amin'ny 10 metsy ariary nefa trano mbola tsy vita hatramin'ny farany misy santionany maromaro amin'ireo publication izay nataon'ny olona Clémence Rarnirina andao hoe tsika atao anaty fandarana raha tsika mamaky hoe inona tokoa ny tena zava-misy marina. Navalina Andriana Sola eto dia milaza hoe loziny tiry zareo tonga ao maly asabotsy ny etratrano tena lasa nisondrotra be satria raha 150 000 francs tonga dia 4 millions de francs tena tsy rariny misy ihany koa zao dia manao an'itony karazana publication tony hoe alatra manara-penitra ozy mbola tsy nisy tato anatin'ny 90 taona etratrano 7,4 ariary lasa 7 hetsy ariary. Misy indray moa zany reo ny safidy ny hanao kisarisary mahakasika an'ity tranga ity tahaka izao hitantsika izao dia ny hoe nakariny maire vazabe avo 10 ny etratrano eto arivo mamba saosy tena gravy miezaka maneho ny heviny amin'ny endrika rehetra moa zany ny olona manoloana an'izay tsy fahazakana ny fiakaran'ny etratrano izay Clémence Rarnirina. Fa ankoatra ny fampiakarana ny etratrano dia isan'ny mampimenimena ny vahoaka Antananarivo sasany ihany koa ny afitsoko ireo olona izay mizara an'ilay hoe rôle satria moa zany ilay taratasy ketra zany dia rôle fihetsona anazy fihetson'ny mpandohetra azy ny ray mpianakaviana anankiray zao monina eny amin'ny boriboritany faharoa eny aminareo eny namana Lilira Faralahy dia velo taraina amin'ny afitsoko ireo olona izay nanatitra n'ity tony taratasy ketra itony tao aminy zany dia arahantsika tahaka izao zany izay fanehoan-kevitra izay nataony izay raha nitaraina izy taty amintsika mpanolotsaina. Trano anankiroa zany ny ato anatin'ny tambohako. Ny anankiray io mipetrahako fa ny anankiray tsy misy mipetraka mihitsy le trano. Dia tamin'ilay nanao fanadihadiana zareo tsy fantako fa elaela ihany zay tsy herintaona fa mihoatra ny herintaona angamba n'ilay fanadihadiana natao. Dia zahako nandray an'ilay agent tamin'izay fotoana izay dia ozy zahako mantsy anazy hoe zangy aho ty trano anankiray ty ihany no afaka resahako ty ipetrahako ty katra fa le trano ray tsy ipetrahako tsy mahafantatra n'izay mahakasika ny eo anatiny ao dia ny anahako ihany moa zany le nanaovany ankety anahako teo zany. Dia zay zany nazavaiko tamin'le olona dia ozy izy le kalakely nanao an'le izy hoe ianao zany ozy izy be fanontaniana be fanontaniana loatra ianao ozy izy fa izay nge maika ny endrikisy ity esitra be za satria za mba olo dehibe dia ozy hoe fantatry nge hoa io asanareo za zany ve tsy afaka manontany sy mangataka fanazavana aho mangataka fanazavana sy fanontaniana ve zahako fa ny manendrikisa ny tadiavinao fa tsy mety amiko mihitsy fa zany voany mba aprosinao manao metinao manao an'io asanao io dia ozy izy dia ho tsisy raraiko anao ozy izy tsisy raraiko an'izany ozy izy dia ozy izy zahako mantry anazy hoe za koa tsy miraranao fa za zany efa saika andray an'le zavatra omeny anahako ihany fa andeha nosony mihitsy any nametraka an'izay fanontaniana izay dia hoeto any ianao zany fa za tsy handray dia tsisy raraiko an'izany koa ozy izy dia tsisy raraiko anao koa zany andray anao zany sa tsy handray ohatra zany mihitsy raha tsy zany andray anao tsy handray zany ianao tsy handray zany ianao izay no nataony tamiko dia ndana hoeto any ianao tsisy raraiko an'izany dia zao ny tena mampimeza fa tompoko fa ozy ao fa alaiko sary mihitsy ianao
nalaiko sary izy de nataony a manao le potanao le pozin'ankizy le mpanao rapy reny zany de le tanana le sinina na TGV nataony de zany ve hoany mba fihetsika ao zany ve hoany toetra mendrika aseho anao. Fa rehefa niseho iny fitarainana sy fimenomenoman'ny olona momba ny etratrano iny Clémence Ranirina ny zava-nisy de zao hoe vao maika aza ny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny alalan'ny mpitondra tenim-be ny tanàna de nanamary-tena raha zay no azo ilazana azy mikasika ny antony nirosoana tamin'ity fampiakarana ity. Ndao raha tsika izay faneho-keviny zay mbola notsongaina hatrany teo amin'ny fampalalam-baovao ny Real TV o raha tsika izay. Efa 30 taona lasa no nisy ny valeur n'ireo hetratrano ireo. Ankehitriny dia nataony be ny tanàna fanampy ezaka ny fanavaozana azy ary sanatria tsy fampitomboana be fotsiny fa indrindraindrindra mba ahafahany tsirairay mitondra ny anjara birikiny satria tsy mandeha ny fiara iray raha tsy misy solika, tsy mandeha ny commune Antananarivo renivohitra raha tsy misy ny etra izay ahafahany manatanteraka ireo adidy sy andraikitra maro andrasan'ny mponina Antananarivo aminy ny fanatsarana ny tanàna. Noho izany dia izay no mahatonga ireny etra hitantsika ireny. Araka ny efa natsitika Lilila Faralaty iry ampiandohan'ny fandarana dia isy mpanolontsaina hafa iaraka amintsika ato anatin'ny fandarana amin'ity alina ity tsy iza izay fa Andriamatora Andrenjarminy Malala fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Papalala dia izy zany no mpanolontsaina namana iaraka amintsika ato anatin'ny fandarana iresadresaka indrindra mikasika nyity raharaha makasika ny tanàna Antananarivo ity dia tsy inona fa ity fiakarana miopapa ny etratrano ity ka ny fanontaniana voalohany aloha apetraka aminazy na dia tsy voatery ametrahana fanontaniana izy fa iara iresadresaka sy tafatafa namana Lilia fa tia ametraka fanontaniana ihany maingy amin'iny fanambarana izay nataon'ny mpitondra teny ny be ny tanàna teo iny hoe 30 taona hono Papalala sady erabako anao moa zany zay zavatra zay hoe 30 taona hony tsy niakatra ny etratrano dia rary mive zany ty fampiakarana folo eny ity. Voalohany miarahaba anareo mpanolontsaina namana Lilira Faralaty sy Clémence Ranirina dia miarahaba ny teknisiana miarahaba amin'ny vahoaka miain'ny Sahila zao any atokantrano tsirairay aby ohatrany hoe 30 taona zay moa le lazainy hoe 30 taona fa rehefa mahafantatra ange anao fa tsy zakan'ny vahoaka zay tokony atao fa mbola zay aloha mety amin'ny vahoaka hitanao amin'ny fahasahiranany dia zay iainana zany 40 taona raha tsy miakatra moa maninona moa zany fa ity miakatra dia miakatra makany an-danitra ty ary ny fiakaran'ity aza tsy tonga eo an-danitra tsy eo an-danitra ihany fa mamon'ny satelita mihitsy ty tsy zaka ny vahoaka ty tsy mety ty fa ohatran'ny tena diso ave raha hiteny hoe tena ohatran'ny rarahana rapivarotra zany ty le nofinofy rapivarotra zany ty dia ohatran'ny hoe varotra vanjo ray kapoaka dia amedika vanjo koa tsy alefako raha tsy ray alina nefa mivanjonao ray kapoaka tsy mijery tsika mateto Antananarivo ange na Madagasikara matory sahirana daholo zoro namany zany no tokony hanaovana zavatra jerevana momba nyty etratrano ty fa ty tena sady mampiady mivady izy ty mampiady mpiaramonina ilazako an'izany aminareo hoe tsy tenitenenako foana dia zao misy mpiaramonina piraitapo amin'ny trano anankiray dia le olona anankiray tao an-trano no nataony ny mpanadiady fa rehefa tonga dia le olona tsy sasany tsy tao an-trano dia zay nitenen'le olona teo nitenen'le olona fa rehefa mivoaka ty etratrano ty dia niady le fianakaviana ianao no natonga an'io tena ratsy efa ny amin'le fiarahamonitsika mihitsy nefa sombana ao anatin'izy ty misy olon-dehibe zao mifanena tamboko ary eto ry namana dia zay aloha tsy fantatro hoe iza ve satria za mpanolontsaina dia amin'ny 9 alina ny olona mbola miantso ny asa mampanolontsaina nge tsy andraisako ariary tsy fantatro nareo tokony azo sekala fa tsy mahazo fa tsy ty ihany ny ataon'ny mpanolontsaina tsy tenenan'ny olona am'izany amin'ny 9 alina efa matory zany no mbola fa naniady mivady any atokantrano azy dia atsony mpanolontsaina fandaonda na imbetsaka nanao an'izany niadiny tompotrano sopa mamafa mama olana fa ity zany tena miatra amin'ny aina tena any amin'ny fianakaviana mihitsy ty dia mikorotana ambony ambany ny fianakaviana amin'ity
iza manao fanadiadiana ozy ry zareo iza nanao fanadiadiana nisy asa fikambanana nanao fanadiadiana tao anatin'io fa zao iza moa milaza fa nisy tsika tadidinareo tsika nisy fivoriana sesio tamina resaka momba nisy misy tany a5e arrondissement de nametraka fanontaniana mpanolo-tsaina de hoe ahoana moa zany nikajy atao am'ty resaka hitratrano ty de zao ny valony tenenina tam'izao hoe arak'izay hitany sy lazainy ny mpanadiady fiza moa milaza antsika fa marina zato isan-jato ataon'ny mpanadiady ny tompotrano ny olona tsy maintsy miasa ao tokantranony mpanadiady maika vita de zay lazain'ny olona de mety zay soratany eo na koa ty tena misy zavatra tena mitsy hoe atao kanjo ty kano alefa so fa zay lalany any lalany mafy ty mafy ty namana mafy ty be dehibe moa amin'ny olona maneho hevitra ry izy mianadano linany amin'ny hoe mba ohatry ny ahoana loatra re nikajy ny aingana tamin'izao fampiakarana ny teny moa zany namana Clémence Sarany miopampana tena miezaka mikaroka mandrapatapitra ny fandarana inona ny teny mafy kokoa mahalaza azy de lina be ny olona ny amin'ny ahoana ny fomba nanaovana ny fikajiana ny fampiakarana ny hetra ty de zao ny tena mety angambandao resantsika aloha ny lalàna ry izy mianada hoe ahoana moa no ambarany lalàna mahakasika an'izany ka de ny fitsipika ankapobeny mifehy ny hetra no jerentsika na ilay atao hoe code général des impôts de misy andiny article vitsivitsy ho jerentsika reto ahafahana mijery hoe manaraka ny tokony ho izy tokoa ve izany fampiakarana izany ameko anao Clémence ny famakinany voalohany voasoratra mazava moa zany ao amin'ny hoe article 10.2.1 sy manaraka zany hoe maromaro zany le andininy miresaka ny ty resaka hetratrano ity ao anatin'io code général des impôts io de voalaza zany ao anatin'izany fa de hoe 5 ka hatramin'ny 100 ny valeur locative zany hoe ny ofa-trano zany ny tokony ho hetratrano alaina amponina raha toka miofa ilay trano zay zany voasoratra ao anatin'ny lalàna amin'ny ankapobeny ary ny apahatelony izany valeur izany zany hoe rehefa atao kajikajy zany de ny apahatelon'io zany raha ohatra ndraika tsy miofa le trano fa hipetrahana de ny apahatelon'izay zany ny tokony alohan'le olona raha ohatra ka hipetrahany ilay trano ny ambara zany ao anatin'izay de hoe ianao zany raha ohatra ka manana trano miofa de lafo kokoa ny hetra alohanao noho ny ianao hoe manana trano hipetrahana zay zany ny voafaritra aloha zany ao anatin'ny lalàna raha ny voarakitra ao anatin'ny code général des impôts de mbola hijanona eo amin'le code général des impôts ihany tsika hoe inona moa ndraisana raha resaka fampiakarana hetratrano resana eto de voafaritra mazava ao anatin'ity code général des impôts ity zany fa dia 5 isan-jato isaky ny 3 taona no tapampiakarana zay tokony ho ampiarina amin'izany resaka hetratrano izany zay zany ny voasoratra ao anatiny ary mbola io code général des impôts io ihany no milaza fa ny commune ozy izy de tokony mametraka voamiera commission municipale voamiera municipaly amaritra ny anao zany ny fanombanana ny atao hoe base iaingana zany amin'ny fikajikajinana zany hetratrano izany zay zany ny voarakitra ao anatin'io code général des impôts dikan'izay zany tsy tokony zavatra mandendy ho azy mandendy fotsiny am'izao fa tokony misy zany fanarahana mazava ny voarakitry ny lalàna ao anatiny ilay fikajiana n'ilay hetra sy ny fanombanana ny tahaketra tokony ampiarina zany raha ity resaka hetratrano ity zany no resantsika de teo moa zany ny aingan'ilay olana namana lelera farala papalala satria zany raha io lalàna code général des impôts ihany jerentsika de ozy izy hoe miresaka sika teo voamiera municipal commission municipale de hoe isampikambana ao anatin'io voamiera io izy ny maire na ny lefiny ny lehibe ny district zany hoe misy enina zany tokony ao anatin'io zany hoe zany aloha toka de ahitsy hoe tsy ny be ny tanàna irery sy ny mpiara-miasa aminy tokony mamaritra manao kajikajy manao an'izay eritreriny any ambadimbadika any momba famaritana ny hetra fa tokony erahana manapaka amin'ny olona maro be zany zavatra zany misy lehibe ny district ozy izy misy solitena amponina ozy izy tokony isy 2 amin'ny ponina 10 alina zany hoe zany raha raisina amin'ny isan'ny ponina Tananarivo zay misy eo amin'ny 3 tapitrisa de tokony
misy solotena 80 zany ao anatin'ilay voamiera izay natsangana ary akoatran'ireo izy de tokony hisy ny tompony araikitry ny voary ao anatin'izany voamiera izany. Amafisiko le voalazako tery aloha hoe tsy tokony misy zavatra mandehandeha ho azy. Tiatiako ny atao ohatran'izao, ndetsika anao mitovitovy ny any ivelany. Andao zao rangany ampiaritsika sy ny sisa fa tokony misy rijateny mazava mipetraka de zay voasoratra ao anatin'ny rijateny ny tokony arahana. Mihaino ny fanazavanao eo Clémence Ranirina de mitodika aminareo mianada satria tsika moa samy mpanolontsaina ny hoe de mifampantany ary mampantany tena ny zava-misy fa rehefa avy mifantaniana tonga ao an-tsaiko mijery an'le izy hoe voalohany aloha nisy ary ve ny fametrahana n'io voamiera zay vao nitantarainao teo io Clémence Ranirina. Nisy ve ny fampahafantarana antsika mpanolontsaina fa misy io voamiera io? Samy mpanolontsaina tsika telo mianadany hoe eto ary indrindra hoe nisy ve ny arrêté nivoaka ka nampahafantarana antsika mpanolontsaina mahakasika ny fanendrena n'ireo zay ho mpikambana ao anatin'izany voamiera zany. Nisy ve? Mampampalala angamba lizany eo sadasada manatsoratra io zany le letrezana zay le mivoaka tao amintsika mpanolontsaina hoe manao letrezana ny rehefa natao io zany zavatra magaga zany tiana teneniko eto hoe ny mpitantana tanàna Antananarivo ve mijery zavatra manao ahoana. Fefa nataontsika efa nitenentsika io tany amin'ny 5e arrondissement tamin'isy tany 5e arrondissement hoe misy voamiera mitsangana de mivaly teny tamin'io de ny fanapahan-kevitra no aty aminareo de ohatrao de inona ny farany tsy nisy voamiera ary raha nisy io tany ambadika tany ohatrany tsy misy ihany io satria tsy nakasika fakatoavana tao tamitsika satria le voamiera raha vao zavatra zany raha vao mandeha communaly na commune municipal de tsy maintsy raha fanapaky de tsy maintsy mandalo ao am-mpanolontsaina ny mpanolontsaina ny mandany azy aloha reo angetsika nge solo tena voakana Antananarivo ary matotsika miresaka nyty etra dangana be ty zay tsy zaka mivoakana Antananarivo de zay ny ilan'ny vahoakana Antananarivo atsika fa tsika tsy mpanolontsaina mibe ny tanàna zay nojirika telo menadasy reo na eto hoe andotsika iresaka mihitsy an'ty fa tsy misy zany alefa fotsy ohatrany hoe ty kano alefanay ty de rehefa zao nefa midofotra am'rino zao ngeto hoe midofotra zao ty tsy misy fanapaky tsisy an'zany raha any amin'ny fokotany zao tsy mahita an'zany taiza raha olona 80 zany ange isaky ny olona dimy alina nge raha misy olona 80 zany tena tsy aiza taiza zany no vory iza tam'zany ny fantaritsika ka tsy zany ve mitovy ihany am'lay lazaina tamitsika mpanolontsaina hoe iza aby moa mpikambana ao am'zao iza aby ny mpanolontsaina iza aby ny ato amin'ny mpanolontsaina ato amin'ny PCM manga zany fantaritsika tsisy idiranareo zany fa na manokana ka tsy mpanolontsaina zany ny tompony andraikitra am'ty tsisy voamiera zany io ary io moa zany tsy voalohany zao ny zavatra ohatran'izay satria marina fa nisy fotoana ny be ny tanàna nampafantatra hoe efa resahan'ny foana io hoe efa ela ny etra ny tsy nikitiana sy ny sisa fa averiko foana hoe tsy vao indray mandeha tsy indrofo efa fampiriny zao ny firesahana amin'ny mpanolontsaina verbalement na ambava topoky tsy midika mihitsy hoe makatoa ny mpanolontsaina zany foana efa impiry zany mitranga ao anatin'io commune urbaine Antananarivo io resahana ohatra zao fotsiny le izy de nisy fanadihadina nataonay de zao nataonay de iza le izahay rehefa jerevana ny code général des impôts de mazava be ny voasoratra hoe commission municipale raha resaka etra fa tsy hoe ianao be ny tanàna miaraka mpiara-miasa aminao de manao kajikajy any amin'ny sisisiny ihany de voandrony zao andre matoa be ny tanàna nampafantatra satria mamay be tena tsorina hoe mamay ty resaka etra ty de miezaka zany aloha mamono afo raha zay ny azo ilazana anazy mampafantatra hoe le critère neritreretina anaovana ino moa zany le critère neritreretina anaovana an'ilay kajikajy hoe jerevana ny momba ny raha jerevana atao zany zao rehefa jerena le lien zay nizarainy de hoe trano manahoana ny WC aiza ny misy lavadrano sa misy rano ao anatiny zany le kajikajy ary zay no tantarain'ny olona rehetrarehetra zany ho an'izay nitaraina taty amintsika mpanolontsaina hoe tonga teto tokoa ny olona nanadiady de nantaniny zay hoe zao ny zavatra misy de zao lasa hampandainga ny vahoaka ny zavatra ataon'ny commune urbaine Antananarivo satria nefa rany ny olona tsy ilazany marina intsony
raha misy nefa ny enquête izay ny instat zao tena mila manao enquête mikasika ny resaka hoe ny habitat any vahoaka io moa zany le izy makasitraka faly a de raha ohatra zany zao ka hoe anao enquête de lasa ho faussé daholo na ho diso daholo satria maninona olona efa mailo le vahoaka am'izao fotoana zao hoe zay zany raha milazanareo ny marina de ivadika etratrano lafo be ke ty zavatra ty rapitso zay zany le izy satria reny zany zao navoaka ny be ny tanàna hoe ao teo vao navoaka ny tamin'ny publication teo reto avy le pitsopitsony ao anatiny le izy ka averiko fanondrony le hoe tsy misy hoe anjy reto ningan'ny commune fa misy lalàna hoe misy vomiera tokony mandinika satria voalalàna any amin'ny vahoaka le resantsika eto etra ny resantsika eto tsy voahaja zay zavatra izay ya resaka moa ianao teo ny amin'ny hoe raha zavatra raharaha eo anivon'ny commune urbaine de tokony mandalo hatrany eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna ary eo ny mila marihana tsara hoe samy hafa ny hoe à titre d'information sy ny hoe validation io foana mantsy ny tena manimba zavatra be ary be dia be nge ny zavatra efa nitrango ohatr'izany rezy mianada hoe tompotrano miono atsika efa mitsangana zavatra vao taitritsika efa inony ty asa zao nareo mianada raha mahavaly an'ity fantaniko ty fa mandalo eo Analakely androany ampitan'le glacier de gaga fa parti ngeza be amin'iny parkina ny Arcade iny mifefy be ao de manontany tena hoe tamin'ny fotoana taiza sy manahoana indray moa zany nanapahatsika fa anao an'ity ve sa manao azafadiny arivo moa azafadiny mera sa inona le filaza vita le izy vao manao mbailalana sy ny sisa hoentiko ilazana ny amin'ny hoe lay hoe validation an'le conseil de amin'ny alalan'ny délibération ary misy zavatra nitsoratra mazava manamarina an'izany fa amiko tsy nisy le izy de manararaotra eto pampalala satria ianao manatombony kokoa raha mitahany ray mirahavavy eo ny taona aloha satria zoky raha aman-dreny ajaina fa ny faharoa de efa mpanolo-tsaina ianao efatra taona talohanay nanana tombony be ianao ny ara-niasa tamin'ny be ny tanàna Larao Ravalomanina tamin'izany fotoana zany te antany ianao hoe tamin'ny fotoana na mpanolo-tsaina anao tamin'izany fotoana zany tamin'ny efatra taona lasa ve nisy fametrahana n'io vomiera io toizako kely angamba zay pampalala hoe satria mantsy ny zavatra teneniny be ny tanàna raha ohatra izy ka horesantsika hoe le boriboritany fadimy raha nisy an'le hoe apetraka ho pilote ny boriboritany fadimy de hoe ny zavatra ataona izao ne fitohizan'ny zavatra efa natao tany aloha ohatrany hoe te hanipy zavatra any amin'ny mpitantana teo aloha izy raha ny fanehoan-kevitra sy ny fanambarana natao marina loatra moa zany fa efa nisy efa teo aloha ny tena zany redoublant zany ny tena tao anatin'io raha ohatra io mpanolo-tsaina io ny resahana ny zavatra nisy de zao natsapa zany ny tao amin'ny tanàna Antananarivo fa vitsy ny olona mandoa na misoratra mihitsy mahazo rôle nahitra trano dia tamin'izany ny mpanolo-tsaina zany miasa isaky ny arrondissement de tamin'izany nisy an'le hoe MS zay misy mandat spéciaux zany zay moa zany natao tamin'izany fotoana zany de mandeha mpanolo-tsaina zany any amin'ny fokotany any mijery ny rehetrarehetra mihitsy dia tamin'izany nalalàna hoe raha ohatra ny 3e arrondissement manokana andresahako satria Jozato zany nanao an'ilay izy zahay nanao an'ilay izy de raha telo pejy ny olona mando voasoratra anarana mahazo rôle nahitra trano tao anatin'io dia tena be da be zany ny trano zay hita tao anatin'io zany ny tenenako taminareo tamin'izany hoe nisy an'izany ohatra hoe lo 2h150 zany ohatra de misy ABX YT zany hoe le trano anankiray io zany le lotrano io zany le 2h50 io fa mitondra be da be tany anatin'ny tany de zany reny hoe hita daholo reny ana reny rehefa nalaina tao amin'ny foko tany sy nijerevana eny amin'ny terrain ianao mijery anazy de hita reny zany hoe be da be fijerevana an'ilay isa trano zany natao nisy koa zany le fanadihadiana hoe pilote ny 5e arrondissement de ina nge raha lozika raha tsy mbola nitsangana le vomiera satria alefa nge aloha zany le manao fanadiady asa moa tamin'ny banque mondiale aveo nanao an'izy iny sa ny inona fa rehefa mandeha fanadiadiana nijery an'ireo trano rehetrarehetra reo tany de rehefa vita iny zay vao tokony hitsangana le commission rehefa mitondra vany nitatitra an'ireo le mpanadiady hoe reto ny hitanay tany de tokony zay vao tokony hitsangana le commission fa le izy moa zany le fanadiadiana mbola tsy vita tao anatin'ny fialanay teo amin'ny toerana de zay mety tsy nitsangana an'ilay commission ka raha hoe raha ilazy amin'ny be ny tanàna am'izao fotoana hoe mano ny asa ka rehefa raha ohatra ve tsy nety le asa nataonao tolo de toizinao ohatra zany raha tsy nety fa le izy aloha tsy mbola nisy ny commission satria tsy mbola nandeha tao mbola tsy tonga tao amin'ny lapa akory io vokatry ny fanadiadiana zay natao io
tsisy koa zay ny tsisy commission tsangana tao fa raha raha nisatrano de hitanay hoe betsaka ary io za te hiteny fotsiny ako eto amin'ny zavatra hitako ny amin'ny fiarahamonina raha nisatrano eto Antananarivo fotsiny aza raha le trano nandohetra teo aloha reo nitazomina am'izao fa reo trano vaovao rehetrarehetra zay hita vaovao reo a ny atoam-pandoavina eto ohatra tonga de tazomina an'le lazaina hoe tonga de mandody 10,000 ariary na 20,000 ariary raha zay fotsiny aza no atao dia za mino hoe be da be vola miditra eto an-tanàna Antananarivo fa iny aza mbola tsy mandoa le olona tompotrano vo maika fa ity de hitan'ny havanao eo ianao ka iny koa moa zany fantaina tiako apetraka pampalala hoe be ny tanàna moa zany zao ny avin'ity hoe fampiakarana hitratrano ity tsika rehetra angamba samy manaiky an'izay a raha ny tokony ho izy zany de tokony tsy maintsy nandalo teo amintsika ilay taha satria voasoratra mazava ao anatin'ny code général des impôts hoe tsy maintsy makafakataovana eo niveau mpanolotsaina ny tanàna zany a izay mety ho tapahan'ilay vomiera zany na ho raisina momba n'ity resaka hitratrano ity ka eto ianareo menada samy todiakako hoe tsy haiko sao de zahako mantsy no tsy matadito fa nisy fanorosoana tao zany ve teo amintsika satria za manokana zao rehefa manontany olona mahafehy tsara nyty resaka vondrom-bahoaka paritra ity a mahafehy tsara ny resaka hetra de hoe io resaka hetra io a saripady ary ny fampiakarana fikitiana momba ny hetra ny tay izay ho ampiarina amin'ny fampiakarana hetra de tokony tsy maintsy mandalo eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly foana io zany tsy tokony atao hoe ahoana moa zany hoe tonga de hoe hetra-trano zao miliara fotsiny atao fotsiny ohatran'izany ohatry ny atao tondry zareo anaty teti-bola sasisa fa tokony misy mazava mihitsy hoe tany fampiakarana hetra-trano ho an'ny taona zao any mety tokony isy catégorisation hoe tsy fantatro olona nandohetra latsaky ny anina ohatra zao de mety ohatra zao pourcent na olona ohatra zany zay na tonga de généraliser hoe fiakarana voalazany lalàna moa zany de hoe 10,100 ihany de io zany tokony hoe zay zany le zavatra misy ny zavatra misy nefa zao de io iarahantsika mahita io tonga de 10,100 folo eny izy zany raha tonga de milaza an'le hoe le tahan'ilay hetra fa 10,100 indray izy zany raha ohatra ka jerevana am'le pourcentage eo nareo menada eo teo anazavan'izay hoe ahoana fahitanareo anty hoe tsika ve nisy an'izany ta zany mba nresahana tao ve zany natsidika akory ary ve zany sa hoe manahoana ny zavatra tsaroko aloha izy mianadany zavatra zay tsy azo lavina de zao ho amanokana asana mety hoe nisy zavatra hoe tsy arako na sisa fa ny zavatra tsaroko de zao efa menimenina sy fitarainan'olona be de be avy any amin'ny boriboritany faha5 no tonga taty amiko manokana ny amin'ny hoe ahoany ty hetratrano ty ahoany ny sesesy taorianany iny ny fivoriana tsaroko ny resantsika makasika an'izy ty teo anivony ny fivorintsika de ny resaka makasika an'ilay hoe nisy ilay ivitoerana azo hitarainana na le bureau de doléance zay nresahana tamin'izany a de hoe nandraisana ny fitarainan'ny olona rehetrarehetra tsy mahazaka ny andohan'io hetra mitangana be io a ary taorianan'izay zareo nanao an'le tolo-kevitra makasika an'ilay abattement zay mbola ho resantsika be de be rehefa avy eo ho amanokana zany raha fitadidiako mamerina tsara ny tantara eto izy mianada de tsy nahatsiaro hoe za no consultena hoe apiakatra tsika ka de to ohatry ny ahoana ny avon'lay fiakarana zay mety araky ny resantsika teo mantsy hoe na manombatomba anazy ilay vomiera raha nisy ilay vomiera de mbola valide ny conseil zany a ilay tombatombana nataon'ny vomiera voavy mbola valideny zareo anatiny valideny zareo anatiny aloha mbola misy koa reo atolotra manoloana ny filan-kevitra ary mbola misy koa mialatsina manalira faralahy ary mbola misy koa reo anatin'le texte hoe tsy maintsy mahazo ny fankatoavany 10,100 nilay mpikambana ao anaty vomiera zany hoe misy atanatohatra marobe zany andehana ny resaka fikitiana hetra io a zay vao tokony ho hampiarina le izy raha toka tena hoe raha toka anara-dalàna raka ny teninao ary raha toka hoe hikitika an'le resaka hetra zany zany eritreritra ingany ho diso ty eritreritrako ty sy zavatra mba fa zao natao izy io a so de mba hitsinjovana namana inona mety tenareo inona moa zany tenen'ny paparala zany hoe fitsinjovana namana hoana koky hetra ny atao io hetra io ange zany io nataondry zareo io ange tsy fitsinjovana mivahoaka Antananarivo e fa misy pourcentage misy isan-jato ny vola zay angoniny io ane ka mbola makany amin'ny SMGD
izy any SMGD zandry zalahy io de zay nataoko hoe le vahoaka an'Antananarivo zany a mandoha vola sady efa alaina ameo papana mbola mamelona an'ty société SMGD ty a za ohatra ny lasa loha loatra raha hiteny an'izao ve tadidiko ry namana tany amin'ilay teti-bola nyresantsika teo tamin'ny fivorina tamin'ny faraparan'ny volana ho iny mitsonitra 11 milliards ny teti-bola ny commune de nisy ny teny misy tao tompona andraikitra ny tao hoe any amin'ny etra no ataonay ezahana andoavana ny letra ka eo anao naka vola 11 milliards tany amin'ny kinapisako maninona mivahoaka an'Antananarivo no angalanao vola ampiakarina ohatry ty zay mihitsy le izy zay le tenenako hoe sao de resaka namanamany ty asa ary iverenantsika le nresantsika teo momba n'ilay hoe nisy an'izay dingana tsy voahaja zay de tsotra zany ny teny ho resantsika eto androany ry izy Menada de hoe fandikan-dalàna zany no misy raha ity resaka fampiakarana etra izay misy eo anivon'ny fiadidina ny tanàn'Antananarivo ity a satria de sahatsika no miteny fa fampiakarana samy rery io a izay no raisiny teo anivo ny mpanatanteraka tarihany be ny tanàna ny Andriatsitohaina zay zany io resaka etra io ary raisiko kely ny teninao teo namana papalala de SMGD de voasoratra ao anaty lalàna ary ampahafantaritsika ny vahoaka tsy mitsahatritsika miteny an'izany angamba manalilira faralahy tato anatiny ty fandaharany ty hoe io SMGD io ne 300 ny etra trano io dia miditra any amin'ny SMGD zany hoe zany raha ohatra karaka ny tenen'ny papalala teo zay mbola hidirantsika rehefa aveo hoe 11 milliards ariary no fiakaran'ny teti-bola voafaritra fa itombony teti-bola amin'ny taona 2024 de ny 300 n'izay manodididina ny 4 milliards ariary latsaka kely manodididina ny 4 milliards ariary latsaka kely miditra any amin'ny SMGD angalana vola be ny vahoaka fa ny vola be alaina any amin'ny vahoaka ny ampahambetsaka amin'io mirotsaka makany amin'ny SMGD zay zany ny zavatra tokony ho fantatry ny mponina ary araka ny tenako teo tsy sasatritsika amin'ny teny an'izany hoe misy zavatra tena tsy rariny ane ary zany no isan'ny antony ijoroanay mpanolotsaina foana mikasika n'ity resaka SMGD ity toizatsika ihany areo taiza le lalana ny zorana natao anatin'le izy ny teny taminareo Menada teo hoe ny zavatra tsaroko de tany amboribory-tany fahadimy no nampiarana voalohany an'le fampiakarana tsaronareo nga miny vanim-potoana iny de teo nanomboka amin'izay le vague de contestation nanohatra ny olona nitrotra ny olona tsy vitanay io tsy voalohana ity etratrano miakatra be ty de nitabataba ny mponina ary de teo isika no nanao antsoavo isika mpanolotsaina nanao antsoavo tamin'ny mpanatanteraka hoe tsy rariny zao etratrano zao fa inona ty ataony be ny tanàna ity de nampiantso fivoriana tsy ara-potoana izy tsaronareo nampiantso fivoriana tsy ara-potoana izy ary de teo no nandroso an'ilay tolo-kevitra ty moa zany voizina be am'izao fotoana zao le tolo-kevitra fampidinana lay atao hoe proposition d'abattement zany na tonga n'ilay aparitaka be io zavatra io am'izao fotoana zao aparitaky ny pomba ny be ny tanàna sy ny mpanarady azy any amin'ny tambajotra zany ilazana hoe efa nisy io zavatra io hitsinjovana an'le olona de zao ny zavatra resako anareo Menada hoe ekena fa misy an'io abattement io isorantsika be deabe an'ny falina nampiseho an'ny sary de zao ny zava-misy inona moa ny antony io vahaolana tselika solution provisoire manoloana le tabataba sy menimen'ny olona tany amboribory-tany fahadimy ane no nandraisana an'izao zavatra zao zany hoe raha niraisina ho boribory-tany loha laharana na filamatra na pilote ny boribory-tany fahadimy zany ry izy Menada de zao nandeha ilay lohan'ilay wagon de nidofotra de nitaraina ny olona hoe tsy mety aminay ity de nitady vahaolana aingana de nampiarina nalefa iny soso-kevitra na fampienana inona lay abattement de nyfantaniana mipetraka aminareo de mbola lojika ve zany raha ohatra ka misy anankiray mitarika piloty mahita an'le lalana ty mety ty tsy mety de nidofotra ny lohany iny de nivily de le manaraka ato aoriana zany le wagon mbola mila midofotra daholo le loha vao mivily lay zavatra tsy lojika ao anatin'ilay satria mbola resantsika hoe miatra ho an'ny boribory-tany fahadimy rery ve miatra mandritry ny fe-potoana mana ahoana ve ity abattement zay resahana ty fa ny zava-misy aloha zay hitrikitririna trano de ny hoe tsy zakan'ny olona tsy zakan'ny olona ty fampiakara-ketra miopapana ataony eo anivon'ny mpanatanteraka eo amin'ny commune urbaine Antananarivo ity ry izy Menada
Ny marina zany sem ny resaka batma io zany a de rehefa tena nitenikitsika atao ampanolo-tsaina de mba entina zay ny fahitako an'izy io tany am-piandohana mba entina ilazana fa hoe tena mitsinjo vahoaka mitantana ny tanàna Antananarivo rehefa avy nitabatabitsika de nitondra ny dinika an'io resaka fampianan-ketra io izy tao amin'ny tao ana fivoriana de io kosa aloha de diniantsika io de io moa zany rehefa tonga am'le fitena famangango fahoriana rehefa tsy hita zay maharatsy azy fa izy io ny fanenan-ketra de tsy natao ho mandrakizay fa famahana olana mandalo fotsiny io fanenana fotsiny amin'ny taona iny zay vola tokony nalohanao fa rehefa ohatra zany ka foana io de manaiky ianao fa andohan'ilay vola be zay takina aminao zay no mahatonga eto zany tena tokony teny nitsangana voakana Antananarivo tsy anaiky an'io etra zay omena azy io fa io abatma io mandalo arivo angera ataontsika tany amin'ny 5e arrondissement io de magaga de zao fa maninona moa fa nitrango io zavatra io tany nampitabataba ny 5e arrondissement tsy onge tsy hoe voamaly dikany rehefa nisy an'io zany nivoaka ny etra tokony alohana aty am'izay ato amin'ny arrondissement sisa de tokony efa tsy zavatra ohatran'ny intsony no nitranga fa tena etra ara-dalàna tsy niatra ntsony le abattement fa tena tokony hoe ty tokoa ny etra tokony alohanareo raha nitsangana le voamerany resantsika telo mena daty io zany hoe ny etra tokony tonga tany an-tranon'ny olona zany de raha ohatra ka arakaraky le fanadiadinana nataon'io ka tany anatin'ny 100 000 ka hatram'izao ohatra 10 000 ariary de tokony tonga mivoaka etra tonga tany an-tranon'le olona tonga de 10 000 ariary zay le izy ho an'le boriboritany le boriboritany boriboritany aby nefa fa tsy nisy tsony io abatma io fa tokony zay tokony ho izy fa ny zavatra misy koa de zao tany an'le fanaovana fanadiadina le tranon'le olona tsy niova 4 arivo ny etra tranona alohany de ny olona mipetraka ao am'le trano izy telo mena-dany ray ato de ny ray ato de lasa mahana efitra telo de lasa 10 alina 10 hetsy ny vola ao alohany eto zany nampidinonao azy io ka ataonao ampiasa ataontsika ndray hoe averina indray le fampianan-ketra tary mbola tsy voalohan'le olona io satria raha 4 arivo ny nalohany ka 10 hetsy nasoanao alohany 4% moa zany mandoro alina izy raha tsy diso nefa mifitsipika aneo hatramin'ny laza ihany hoe 10 ka hatramin'ny 100 ny tokony akaran'ny etra trano fa ty efa 4% 500 ary fa za zany te hiteny hoe azo atao rangano miverina amin'ny zavatra tokony natao rehefa tsy mety asahina mpanao politika tokony sahiteny an'izany rehefa tsy mety de tsy mety andao iranga iverenana asa hevitra ny anazy zany fa fahalalako fotsiny hoe ty abattement ty tsy tokony nisy tsonokora ty am'ty reto arrondissement aby reto fa tokony etra trano efa mazava efa voafafa raha tokony raisiny marina be mihitsy zay tenenareo menada zay ary raha tsotsoroko le resaka de hoe ny menimenina ny boriboritany fadimy efa saika tonga tamin'ny fitrorana ny vahoaka de modina ena le etra de mbola même scénario araka tenenina manalilito ihany natao an'le boriboritany dimy hafa zany tena ohatrany hoe tsy fantatra koa sode aloha ataoko conditionnel ty hoe sode korotana ary nitadiaviny ohatra satria zavatra tena miatraika amin'ny vahoaka raha zany resaka etra trano zany de nefa tena fananinana verina ilay efa problème teo aloha mba inona mba hatongavana amin'inona hatongavana amin'ilay hoe efa misy fampidinan-ketra ao am'le abattement zany zay zany le kajikajy eritreretina atao ve fantaninana apetraka ao anatin'izay ary tia ny zavatra mahavariana hoe ny etra trano hoan'ny boriboritany dimy hafa akoatra ny boriboritany fadimy de mbola tsy nisy resaka mihitsy hoe fampiakarana an'io raha mivorytsika tamin'ny volana febroary fa mbola boriboritany fadimy ihany dikan'izay zany tsy tokony mbola misy resaka abattement mihitsy ho an'le boriboritany dimy hafa nefa ndefa niakatra ty etra ty de vetivety hoe de hoe efa misy abattement any efa misy fanapahan-kevitra fampianana etra any tena mialatsiny fa raisiko le tenenin'ny olona ny anaty Facebook hoe aza de mieritreritra anay hobady izy ny olona zay ny teneny hoe aza mieritreritra anay hobady fa de tena mieritreritra anay ho zazakely koa ve nareo zao ve ny zavatra ataonareo am'le fitantanana ny tanàna resaka tsika teo an'izay le resaka abattement zay ihany izy menada de zao hita moa zany midika mitovy lay délibération satria moa zany fanapahana rehetra eo amintsika de tsy maintsy misoratra mivoaka taratasy zay le maha-délibération azy de za aloha de zendana rehefa nahita midika mitovy lay délibération satria de mivoaka ao anatin'io fa de hoe io le abattement io zany de ho an'ny boriboritany enina eto Antananarivo
de tena gaga namaky ale izy hoe fangano délibération raisitsika tamin'ny fotoana nisiny iny problème tany boriboritany fadimy iny tsy hoan'ny boriboritany fadimy irery ihany fa raha ohatra io ka natao hoan'ny boriboritany enina de ozy ah zany hoe efa nieritreritra sahady zany mpitantanà ny tanàna icréer an'le même scénario tamin'ny fotoanandro nisiny iny problème tao amin'ny boriboritany fadimy iny raha ohatra ka zay no ijerena sy hamakina anazy de averika any le teneniko tery aloha hoe tena mieritreritra ny vahoaka ho tena tsisy dikany kosa raha zany no izy satria zany zavatra efa hita fa tsy mety de fananina hoe ty zany ataontsika solution apiripirimintsika ato de rehefa raikitra ny fipoahan-javatra de mody lazaintsika hoe misy abattement ty zany kosa tena zavatra tena tsy aradrariny mihitsy eo indrindra mantsy no mampieritreritra kely izy mianadao ozy izy le teny frantsay zay hoe on apprend de ses erreurs zay manao fadisoana de ny dingana manaraka ataoko zany de anaporofoky fa tsy mamerina n'ilay fadisoko teo aloha itsony un averti en vaut deux efa voalazany zay hoe le teneniko hoe lohana vagan midofotra teo zay le boriboritany fadimy raha veriko ilay sary zay nazavaiko teo de efa reny tsy fahombiazana tany boriboritany fadimy de ndao zany hoe andao ampiarina aty amin'ny rehetrarehetra de inona zany ny tanjona amin'le abattement iresaka aminareo mianadara amin'ny fahitako azy ary everiko fa be deaibe koa ny olona ampikirakira tambajotra no mitovy amin'ity hevitro ty hoe inina atao mihitsy zany hoe efa tsy nety le fampiakarana tany amin'ny boriboritany fadimy de mbola ho ampiakariko daholo koa ny boriboritany rehetrarehetra mba ahafahako miteny hoe zany tena tompon'ny vahaolana satria ameko indray koa le solution rehefa aveo de omeko anareo le abattement zany hoe fomba ahafahana mahazo bravo amin'ny vahoaka zany ve no tanjona atao ambadika ny zavatra zay zavatra hitako hoe ridicule ihany hoe ianao no mandefa an'ilay olana de hoe ianao no mody mitondra vahaolana amin'ny fanandrify amin'le izy vahaolana izay tsy mamatanteraka an'ilay olany vahoaka akory ao anatin'izany zavatra zany de miverina amin'le teny Clémence Rarnirina teo hoe so de tsy mety loatra raha mihevitra ny mponina Antananarivo sy ny mpanolontsaina zay tonga saina rehetra ho bady ao anatin'izao tantara zao ka tsy maharaka ilay kajikajy maromaro ao anatin'le izy fa mahana olana hoe anareo fisian'ilay abattement ny zava-misy aloha raha sitraka tam-bahoaka sy bravo nandrasana ny hitako aloha hatreto de variana mijery fa de vahoaka tezitra romotra sorena tafotohana no hitako amin'ity resaka ty ifonako fonoteny kely ty resako hoe nisy an'ilay resaka fiara blindé sy ny sisa fa de tena gaga mihitsy fa de hatrany de mbola piaran'ny olona ny ala helony amin'ny hoe za zany hevitra hoe fitserana malagasy tsika sy ny sisa fa tena gaga fa ataon'ny olona tonga hatrany tsy fahafaliana ao anatin'ilay hoe tsy mety le fomba atao hitantanana ny tanàna Antananarivo ka engany ho diso isika raha mieritreritra n'ilay resaka fiakaran'ny teti-bola teo zay hoenjehana amin'ny alalan'ny hetra misy ampahany sy sanjaton-geza be mirotsaka any amin'ny SMGT fanontaniana avokoa zany apetratsika izany fa de eto sika hiaraka hita ny toy ny tantara ry izy mianada ya iny moa zany resantsika teo le fandikan-dalàna zany le tsy fisiny zay resaka voamiera sy ny sisa izay le fanarahana n'le fitsipika fanarahana ny voasoratra rehetrarehetra ao anatin'ny lalàna satria raha ny resaka zao ny mpitondra teny be ny tanàna ho mala raha sindranary azy de maka référence mihitsy izy amin'ny code général des impôts ka tsy haiko samy manana masony ve ny amakina an'le CGI le code général des impôts fa tsika zao io miara-mamaky tsika telomena miara-mamerina mamaky mbola mahita tsara hoe misoratra mazava amin'ny menamena be mihitsy hoe zao ny zavatra tokony atao ao anatin'ity fikitiana ny etra ity mikasika an'le resaka fandikan-dalàna fahatelo satria mbola misy fandikan-dalàna fahatelo efa nyresantsika teo ihany na manalira farala papalala de hoe nyresantsika teo eo teo nisy ny fandaniana ny teti-bola ho an'ny 324 nampiakarina 11 milliards ariary ny teti-bola tamin'io zany vao nyresana tamintsika hoe ho ampiakarina ny etra ho tsika teo ho an'ny boriboritany 10 hafa boriboritany voalohany boriboritany faharoa fahatelo faefatra ary fahenina zay zany le izy de ny dikan'izay zany de na isy aza ny fikitiana ny etratrano farafaratsiny ndeha ataontsika hoe tena farafaratsiny izy ty nieritreritra zany ny commune ohatra ampiakarina zany ny etratrano de hokitiana ny etratrano tsy tokony amin'ity fotoana androany ty novembre 2022 tsika androany exercice 2021 mandeha ihany ny fitakiketra tsy tokony androany no mivoaka ny fampiakarana ny etra ho an'ny boriboritany anankidimy ireo farafaratsy no zay resantsika teo le fandikan-dalàna iny efa fantatritsika iny hoe rahantsika manaiky fa ilay fampiakarana an'le etra zany de tsy tokony miatra aloha ho an'ilay 324.
hoan'izao 2021 zao raha tokony miatra ao amin'ny 3 io a ny rôle amin'ny 3 rovina no hiakatra na ny exercice rovina no raisina amin'ny 3 any vao tokony misy an'izay fa androany zany tsika miresaka exercice 2021 ny rôle zay tonga any am-pelatana am-ponina de tsy tokony misy an'izay a fampiakarana izay koa zany zao de efa fandikan-dalàna ihany ko hoe mandray fanapahan-kevitra ny mpanolontsaina ny tanàna budget primitif fa volana aogositra début septembre fin août début septembre tsika nandray an'iny a hiakatra ny teti-bola ao amin'ny 3 isan'ny nampiakatra be an'izany resaka hetra zay le nresahana averintsika ihany le hoe io tsy ampiakarikarina ohatr' zany atao karazana hoe chiffre rubrique de miakatra zao de miakatra io fa io misy tao tokony ajaina efa andresantsika zay fandikan-dalàna zay teo fa fandikan-dalàna fahatelo tsika teo de zay hoe mandeha lay fizarana an'le rôle exercice 2021 androany a tsy tokony mbola miatra mihitsy zany le izy farafaratsy no andro boribory-tany dimy hafa dikan'izany a tena rariny mihitsy ny mponina raha mitroatra amin'io mitaky hoe tsy rariny ty zavatra ity satria tsy tokony mbola miatra kory ary ny resaka fampiakarana hetra ho an'ireo boribory-tany anaky dimy hafa ireo zay zany ny tiako resahana ao anatin'izay zay ny fanazavana entsika mikasika ny resaka lalàna fa zao ny fanontaniana tena apetraka ny vahoaka de hoe vao miresa-boly ianao a de ozy izy vahoaka hoe fa inona nefa ny miverina ty aminay inona nefa ny azonay raha andohan'izany vola be zany zay ny teny teo ny lefitry ny be ny tanàna ny tsy lefitry ny be ny tanàna ny mpitondra teny ny be ny tanàna hoe ilaina ny vola satria ahafahana mampandroso ny tanàna ahafahana mamany olana ny tanàna ahafahana mitondra vahaolana ho an'ny olan'ny mponina zany de fantaniana tiako apetraka aminareo menadafa etsika hiadevitra hoe tena misy ve ny tamberina andraikitra omena ny mponina manoloana indrindra zao mantsika miresaka hetra fa be dibe ny zavatra efa nkitihana ny vola laina amin'ny mpitatitra efa ampiakarina foana tsy hita nonoa ny vola laina etsero ny CMH efa vola be ny amande be vola be dibe a tena misy ve le tamberina andraikitra miverina mponina tendray araijery ny zavatra hoe miverina any amin'ny vahoaka tokoa ve le zavatra zay ilainany aminy tena marina angelo raha mijeritsika zany a any amin'ny tany mandroso ny azy tena hita mihitsy hoe ty etry ty nalaina de nanaovana an'le zavatry tena hita maso fa ny atsika ty zany alaina de mbola manjavona tsy hita hoe nakay zany amin'ny fako lasa fako fora zany ny resaka any eto Antananarivo amin'ny vahoaka raha voahetra ny alaina maka hetra any amin'ny rano any atokantrano sy ny rehetrarehetra ho anjalaitsika ireny a maka hetra amin'ny trano a de lasa any amin'ny fako fora any amin'le société anankiray zany zay mpanala fako eto Antananarivo ny akamarony fa le tena misongadina avy any amin'ny vahoaka de ohatra fanadiovana lakan-drano zany zao tokony hita amin'ny vahoaka zany tsy manery zany atao hoe io le vola nalaina tany aminareo e ka nanadiovana ny tirana vetan-dravoangy a asa nakery amin'ny Masay ohatra de hitan'ny olona tokoa hoe tena io zany le izy a de tena nanaona ny fanaraha-maso azy nanaovana an'le lalana tetsy sy tetsy fa ny zavatra misy de zao ny lalana efa hita maso zao jerena fotsiny satria ve so de hoe tsy mandeha ny piesy ny karana de tsy amboarina ny lalana ko maninona le vola lena vatora mba sinapahany manamboatra lalana de fantatry ny olona fa lasa sanatria tambarany hoe ty avy any Andrézium manao an'ity lalana ity de ry zany any zao de le atsika aza tsy vita ohatra zao ry namana za ohatra ny teneniko ty hoe nisy fanamboaran-dalana nisy kosa aloha fanamboaran-dalana fa tsy nisy fa le atao hoe lalana namboarina ohatra le miakatra avy eo amin'ny médecine eo Antsakaviro iny tapahany iny ohatra ny nandretry ny 4 andro izy iny ny tapahana lavalava ihany izy iny fa moa izy zany atao pavé any de nasiana le tapatapahana béton iny le zay moa zany le fanamboarana io samy manana amin'ny fanamboarany samy manana ny le fenitra hoe manahoana le manamboatra fa raha mihodina avy ato ambadika ianao de mbola ratsy be le de izay zany le zavatra teneniko hoe tokony reny ohatra fa sanatria mivava ho a le lalana za le kanala zany le famboarana ohatrany hoe le volam-bahoaka zany a mangazo atorako sozy izy ny fitenenana rehefa eo kanala diovina de zay de mijanona eo tsika de tsika ve zany tanà de tsy maintsy andry an'ireo lay fikambana resam-pirenena reo ve tsika voanadino tokony atao tena tokony izy eto amintsika ho avy nandalo fotsiny rano teto Antananarivo vo ny 2 andro de reny memenina reny ny olona hoe tokony ho zao fa
ny zavatra ke tsy voatery eo be da be vao tokony ho hay mitantana azy fa na vola kely alaina mitatitra io ampetrahoetra trano ara zay tokony ho vitany ka anaovana zavatra vita ihany fa mifakona Antananarivo ke mahatonga antsika commune nandray mifakona Antananarivo de mahafantatra zany tsika hoe vitatsika hoe ary zay lazaiko ry namana fa mahatonga bain'ny tanàna teo aloha mba anteny hoe tokony averina taty Antananarivo fa tsy nameny mihitsy tokony averina taty tanàna Antananarivo io fandraofana fako fa tsy nameny fanjakana moa fa rehefa izy samy izy de naverina la izy fa zay tam'izany nisy fotoana anjaran'ny ministeran'ny rano manala amin'ny fako teto Antananarivo fa amin'ny telo maraina zay mbola manala fako niaraka tamina camion zay tam'izany nataon'ny ben'ny tanàna teo aloha zany nataony mihitsy hoe tsy mety ty rehefa tena tsy zaka satria tsy zakan'ny olona tsony ny fako teto Antananarivo de nandray andraikitra tam'izany izy na de naratsiana azy de zao tsika zao mijery anao raha fako de jery avy ihany iny fa tsy zato isan-jato le afaka ya marina mihitsy ay teny namana pampalala zay fa miresaka moa teo namana Clémence Ranirina hoe lay tamberina ndraikitra maninona moa no miolakolana ny olona rehefa tonga ny fotoana andoavana ny hetra indrindra hoe miakatra ilay hetra de satria tsy hitany mivantana ny fiatraikan'ilay hetra alohany any amin'ny zavatra tokony hiverina any aminy zay toerana rehetra nalehako fa ianareo manadatsy haiko fa tena lasa tendrombohitra kely daholo ny toeram-panaripako ny akamaroany tsy hita tsony ilay baka iny fa sarina tanteraka de mangovotra mieritreritra hoe hiditra ity ny fotoam-pahavaratra ny manga sy ny letsia manomboka tonga hanahoana ny lalitra ny fofona ny loto eto amin'ity Antananarivo ity de rary ny lay ponina raha hitaraina hoe sady takiny zay andoha hetra lafo be nefa tsy miatraika aty aminay akory lalana simba zany tsy hita tara fa raha miboribory tany faharoa eny amin'ny misy anay tena tsy ailazaina intsony misy toerana anankiray aza lazaiko anareo fotodrafitrasana nataon'ny ministera ny asa vaveny tamin'izany fotoana zany fa de tsy tahotra tsy enatra misy olona manorina trano eo amin'ilay ambonin'ilay rano avy aty amin'ny amont zany miditra ny rano de ivoaka ato amin'ny avalina de misy rano fa bus kely vitsivitsy fotsiny no ataony eo hitaty rano de za hoe zao zany le tonga am'le fiteny hoe mandrora amin'ny lany zany zavatra rehetrarehetra zany ny fandraisana ndraikitra andrasan'ny mponina Antananarivo ampanatanteraka raha mitaky zavatra tahaka ireny kanefa tsy misy fiatraikany le izy fa de ny fitakiana vola hatrany lojika hoy ary izy mianadara mandeha be ny menimenina sy ny fitarainan'ny olona makasika an'ity resaka fampiakarana ny hetra ty vahoaka ne sahirana ry izy mianadara tena sahirana vo avy nivoaka tamin'ny aretina Covid tsika ary ianao Clémence Ranirina everiko fa nisany nanao fampelezan-kevitra tamin'izany fotoana izany toa anisan'ny resahana mihitsy ny hoe tsy nyresahanareo angamba ny hoe ampiakarina ny hetra sa ve nanao an'izany ianareo hoe tsy Antananarivo tsy maintsy mandroso tsy maintsy ampiakarina ny hetra raha ny eritreritra raha zany nentina nanao propagande de mazava be fa tsy lany zay aloha de lojika tsy nisy resaka an'izany mihitsy fa anaty velo ranon'ny arivo de afaka mamaky tsika hoe inona ny voasoratra any fa tsy misy an'izany mihitsy any hoe hokitiana io hetra trano io ary zany de midika fa tena famitahana ny vahoaka ny zavatra misy amin'izao fotoana izao satria tsy zavatra nampanantenaina zany ary tsy zavatra ny fanarahana tamin'ny vahoaka ihany koa ary araka amitenentsika teto tao anatin'ity fandaharany ty hatrany amin'ny fiandohany de hoe tsy fikitihana kely raha ohatra ka ozy ny lalàna hoe miakatra 5 isan-jato ka mba mety nataonao 5 isan-jato ataoko angamba fa tsy de tena hoe menimenina be ny olona mety micomprendre le 3 taona tsy niakatra ihany angamba ny olona na de hoe mivoaka ny lalàna ary ianao mampiatra le izy ohatra fa le izy tena tonga de hoe fiakarana 10 isan-jato ka na iza tsy maintsy mitapatapa mikasika an'izay raha hitantsika tamin'ny exemple rehetrarehetra zay niraisina teo fa de amafisiko zay hoe tsy nyresahany zany ary tsy nyteny tsy nanovana tenerana tamin'ny vahoaka mikasika an'izay fampiakarana zay ka de famitahana vahoaka mihitsy no misy amin'izao fotoana izao ary raro ny vahoaka raha menimenina araka ny tena manalilira faralahy teo na mitapatapa sasany ary moa efa tonga lavitra be fa tsy ho resahantsika eto le izy fa tena enjana be mivava ny vahoaka ny anaty tabajotra tserasera le sisa aloha namana misy ohatry zao koa aloha tsika mba zany ray za mieritreritra hoe so de mba toraka hoditra akondra monsieur le maire raha namoahana an'io ohatra fa le izy koa zany misy ohatry zao ny lehetra kosa aloha zany hoe tokony miakatra za zany eto tena hoe mampanohatra azy zany amatiako Madagasikara de miteny an'izany tokony miakatra amin'ny rariny sy nitsiny zay voalazany lalàna fa tsy miakatra manaka-danitra ohatran'ity raha fiderany ty zany de manaka-danitra manakatra satelita tena efa manapotika an'le satelita any ambony any ty fa ity hetra alohany ny olona tokony jerena foana amin'ny maha olona rehetrarehetra hoe atraiza ny tokony ampiakarana an'ity inona ny tokony jerena daholo zay ny tena tokony hitsangana an'le commission nanao an'io
zay vao averiny io de zay vao entinao amintsika hoe ty mbola ny mbola averiko ihany zany fa lasa mandidy de homana fotsiny a de lasa nafenina fotsiny ato anatin'ilay fienana de io neritreretina hoe nareo vahoaka kosa efa mba jereny ty fa mba manapidininy io ohatra hoe nareo mandora etsinareo ko anatin'ny roesy de mba roa ray alina ny alohanareo hoe non mbola averiko za ty tena tsindriko mihitsy ty averiko eto fa tsy mety io fa tokony hitsangana mivoaka Antananarivo miteny nandana makany amin'ny commune hoe tsy vitanay io fa tsy mipetraka fotsiny any an-trano any de c'est conseil atsona amin'ny alina hoe ahoany ty votre de mandeha daholo zay teny rehetrarehetra tokony ho tenenina fa zay eto de miteny fa raha io fotsiny hoe fienahana io neritreretinao atao ka tonga ao amin'ny commune anao de ahenany ianareo de mialo io de efa midika an'izay rehefa foana io fienahana io a andohan'le trafany voasoratra ao anatin'le voasoratra aminao zao io ianao ary raisiko zay teninao zay pampalala fa raha ny publication nandriamatoben'ny tanàna zao vo teo a de zay hoe mandalova ozy izy any amin'ny efitrano fanaovana mariage iny anivo ireo boriboritany enina eto Antananarivo a fa misy mandray anareo any a ho amin'ny fitarainanareo ny ahy zany ty de tena mafisiko foana tsy amin'ty resaka hetra ty ihany fa amin'ny zavatra be dia be hoe ny olona re aza vezivezy e raha isy fotsiny le fanapahan-kevitra ary ombako manana ny tenin'ny pampalala teo hoe tsy mety io a de ivereny le fanapahan-kevitra rehefa tsy mety io a mitondra rehefa ny fialan-tsiny amin'ny vahoaka azo atao zany politika raha teo ny resahanao izy pampalala miala-tsiny ianao de tena miteny hoe rehefa hitanay kosa le izy fa menimenina anareo de zao andray fanapahan-kevitra ary zahay azy indrasana izay mpanolontsaina no anery anareo hanao an'izay fa raisy le fanapahan-kevitra fa hiditra amin'izay tolo-kevitra zay moa tsika rehefa avy eo fa ny zavatra misy mantsy de zao hoe alefa makany indray le vahoaka de mbola hifamaly amin'le olona eo indray le vahoaka de mbola nazava indray le vahoaka hoe ny anatrano efitra roa zao de mbola hiady efitra eo de ny olona ilahatra be diabe de le filarana faharivony rovina voavoarainao fanadalana vahoaka re zany e ny zavatra azo atao tsotra aza komplikena aza asarotina ny zavatra tsotra azo atao tonga de inona ny décision maika tokony ho raisina zao de zao aloha fa menimenina ny vahoaka ary eto tokony isany manao ny tsindry ny am'zany ny fitondram-panjakana amiko hoe tena inona zao problème ao Antananarivo zao fa anareo malaky io ameo fotoana ora andro vitsy zany ny tokony ho izy fa avela fotsiny le olona mitabataba ohatrany hoe faly ve nareo mahita le olona mitabataba lasa ohatr'izay mantsy le izy menimenina ny olona menimenina izy io zao de miben'ny tanàna sady asiky fimezana kely a miteny miben'ny tanàna hoe ohatran'izao ny fomba niaingana tamin'ny fikajiana le izy a ity le lien de ozy le olona manao commentaire ao hoe efa lany tamin'ny nandoavana hetra ny vola ka tsisy megatso nijerena an'izany tiako teneny efa tena tesitra re le olona dikan'izay tokony tonga saina ianareo tondresahako fa ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy zany ny ilana mpanolontsaina tsy zahay mpanolontsaina fotsiny fa tsy le mpanolontsaina andry zareo fotsiny herika fa le mpanolontsaina amin'ny ben'ny tanàna le nanaovany pampalala fanamarena teo hoe mpanolontsaina amin'ny ben'ny tanàna mihitsy zao atao aingana fa raha tsy be ty zavatra ty ilay fanasarotana n'ilay raharaha hoe Clémence Rarinina zao de lasa saina kely mandinika an'le izy hoe le izy tsy hoe cas isolé hoe ny cas-anao rery Clémence Rarinina no misy an'izany 4,4 alina lasa ray tapitrisy zany fa généralisé nke le zavatra ny mponina rehetrarehetra ny akamaroany de tapitra amin'ny taraina de maninona moa ny hoe ho raisina tsirairay zay de rovina zany ny toroniza no tonga ary na fieritreretana an'le filarana fotsiny ho manokana de mety sakana tsy afahako makany satria rovina zany voavoaray de ahoana ny fandehan'ity zavatra ty zany hoe tena généralisé le zavatra de tokony décision générale ho andrahitra ihany koa ny raisinao de mipoitra le fanapahan-kevitra zay le teneniko teo hoe mianatra amin'ny fahadisoana efa vita teo aloha miaiky fahadisoana hoe Clémence Rarinina zany ngamba nitako hoe kalitao tena ngeza be tokony ananany mpanao politika zay mbola mikasa iverina irotsaka indraika hovidiny vahoaka ho tsarainy vahoaka de zao miaiky ny zavatra tsy mety zay natao fa raha tsy zany de animba zavatra mba tsy resahanantsika ry Stelda hoe manakihana fanoherana mialatsina manalelera fara titenkely ary zay indrindra le hoe tokony manao an'izay zavatra zay satria zao io zavatra io de hiteraka olana be atsoatsy
hiteraka fampiakarana hofatrano io izay mbola olana hafa mihoatra nyity indray rapitso fotoana fampiakarana hofatrano mantsy rehefa tonga ny fendohan'ny taona iny ho an'ny olona tompotrano de hiteraka an'izay ho an'ny mponiny eto tanàna Antananarivo izay misedra ny oetra io dikan'izany zany a isy conséquence hafa akoatra le heverinao androany hoe miatraika am'le olona raha izay faharoa fampidiram-bola no eritreretin'ny commune satria hoe olana ny fako olana ny lalana olana ny fanavana ny tanàna olana ny tsy fandriam-pahalemana fa araka le fantenen'ny olona tao anatin'le fanadihadiana teo de inona ny hitranga tsy misy andoetra ny olona de inona nataon'ny commune ny zao namana ilazako amintsika hoe miatra ny amin'ny olona io a raha misy olona mazoto mandohetra trano teneniko aminareo zany a de ny olon-dehibe reo ray aman-dreny fa nisy zao ray aman-dreny resaka tamiko zay ozy tamba fatanoranay de nanao an'ity trano ity zay mivady de rehefa nanaovanay an'ity trano ity mba hipetrahanay retirety zao zahay vady dia mba mipetraka ato am'le tranonay zay ihany ny ato le trano moa zany somary lehibebe ihany de miakatra an'io ozy le hofaletra tranonay de inona ny andoavanay an'io le pension anay de rehefa mivory ozy zany tereny moa zany tamin'ny efa nisy tako talohany de ozy izy le anankiray zay indray resaka tamiko de ozy izy hoe zay paray pension izy rehefa mivory de niteny hoe rehefa mandray pension de milahadahatra eo tamin'ny tany amin'ny 5e arrondissement de niteny hoe ahoana zany ity de hoe andoha tsy andoha kanefa le ray aman-dreny reo mpandoha de eto nitaritako amin'saintsika hoe jereo aleo ry zalahy miverina amin'ny zavatra sanatria manao le retsy aloha miverina mandinika hoe andoana nanaovantsika an'ity fa tsika anie miaraka mivory ihany ary eto foana koa le mba tenenina hoe ianao moako zany a tsy hoe rehefa tiako le olona de ny manatsara ny endriny ny ataoko tena tsara ianao ny endrikeo tena ohatr' zao pataloha anaovanao tena ohatran'izao fa mifilazanao amin'ny mihitsy koa le zavatra ataonao ty tsy mety fa aloha miverina ty ny tokony ho izy zay ny hitako fa manolo-tsaina fa raha ohatra ka hanatsara ny endriky le olona ny ataonao inona ny ilananao eo ary zay eto niresaka mpanolo-tsaintsika izay tamin'ny androny neny larora valomanana misy mpita nisy olona tao anatin'izany memenina mihitsy hoe zay manao tenin'ny mpanohatra fa zay manolo-tsaina tia kosa ny tokony eto satria zay ne miainga avy any amin'ny vahoaka e de fantatra hoe ty zavatra ty zao sena tokony misy azy a fa zay eto de miteny hoe jereo ry zalahy fa na tsika mpanolo-tsaina tsy eo foana rapitso raha fakapitso zao tsika ny hoe ty ilain'ny vahoaka Antananarivo aloha mijoro iverenako le teniko teo izy mianadany amin'ny hoe mba tsy ilazanantsika tsy maintsy ny vahavahantsika mantsy marina fa lasa ny fotoana fa tsy maintsy ny vahavahana hoe zany le zava-misy marina izany ny tokony ho fandehany araky ny lalàna ny vakitsika teo ny code général des impôts fa andoha isika araky ny tenena hoe tapany fahatelo sady amaranantsika ny fandarana ny hoe inona kosa ary nandao ataontsika mpanolotsaina manoloana nyity trango ity manana tolo-kevitra hoentina ve manoloana n'izao zavatra rehetrarehetra zao fa tsy hijanona ho mpanakihana na mitondra zavatra tsy mety de manana soso-kevitra maromaro zay ny angamba ny hevitra ry izy mianadahy voalohany aloha de zao hoe te anao antsoavo antsoavo no atao aminao Andriamatoa naina andre tsitoaina zay be ny tanàna Antananarivo manao antsoavo ny hamerenana amin'ny laoniny ny etratrano eto Antananarivo ary ampahafantatra izany amin'ny vahoaka tsarovy tsara anke le zavatra nresahan'ny CM Papalala teo hoe be de be amin'ny olona no tsy mandohetra zany hoe raha tapitra mandohetra araky ny tokony ho izy avokoa ny olona tokony andohetra tsy mila ampiakarina akory io fa miakatra ho azy la kitapom-bolan'ny commune ka zay no antsoavo ataoko aminao Andriamatoa be ny tanàna de ny hoe hamerenana amin'ny laoniny an'izany etratrano zany eto Antananarivo ary everiko fa tahaka ny nataonareo hatramin'izay zay rehefa misy zavatra tianareo olana iny de miveriny indroa intelo inefatra eo de mangataka zay hoe andao hiverenana diniantsika makasika an'ity etratrano ty andao tena hifampiarana andao tena jerena ny lalàna rehetra makasika an'izany rehefa tsy maintsy isy mifampiakarana arao ny lalàna ny amin'ny voamera sy ny sisa efa andresantsika teo tsy hoditra koa zany fa tena resaka mahitsy ampandrosoana ny tanàna zo fitsinjovana ny vahoaka Antananarivo zay ny hevitry voalohany ry izy mianadahy fa asa ianareo ary amafisiko zay teninao zay hoe zay le amehana
Ary raha ohatra ka tsy tiany be ny tanàna isy olona hafa lasa voatery hanery azy andray zay fanapa-kevitra zay de amiko zay ny fahendrena zay tenenina manalilira faralahy zay mampiatso ny mpanao gazety de ampafantary eniko ny fimenomenoma amin'ny vahoaka de manomboka zao de iverenana le fanapa-kevitra fa tena tsy zakam-ponina le izy. Olona manana pahay serasera be dia be nareo ao ary manana taleny serasera anankiray iny afaka mijery momba an'izay. Faharoa manarakarak'izay raha za manokana indray no miteny raha ohatra ka tsy hanao an'izay andre matoa be ny tanàna satria noho ny ambo-po izay fantatra tsara fa manana an'izay koa izy de nefa indraindray ambo-po diso toerana ihany de zao ny zavatra tiako tenenina hoe ny mpanolontsaina isika mpanolontsaina no manana ny fahefana afaka manao an'izay zay teneniko hoe tsana azo endrasanao tonga any mifanerena de tsika mpanolontsaina nanovako antso avy ndao iara-entana hitako fanatanterana fivoriana tsy ara-potoana session extraordinaire itsika mpanolontsaina rehetrarehetra eo moa nareo zany mpanolontsaina ty fantatro tsara fa nareo tsy andahany zany fa misy mpanolontsaina satria ozy izy ny lalàna hoe 20 vao afaka mangataka session extraordinaire de miantso ny mpanolontsaina zany ao ny komba ao ny erika eo le mpanolontsaina maleo tena hafa de eo moa zany ny tima mazava loatra ny tenaka ao anatin'izay mino fa samby vonana amin'izany raha tsika reto de miantso ny mpanolontsaina ampiantso an'izany fivoriana tsy ara-potoana zany mba hanana an'ilay redevabilité isika eo anatrehan'ny vahoaka Antananarivo raha hatramin'izay eto tena mitodika mpanolontsaina IRK izay nitaritiko tao anaty fifidianana hoe raha hatramin'izay ianareo tsy nanao fa tsy niaro ny be ny tanàna io ny fanapa-kevitra rehetra zay ndrasiny io na tsy nifantatra zao raha fa tsy mety mbola nylanianareo ihany de ity kosa tena ninoko maromarona fa renareo ny antsoantso ny vahoaka Antananarivo hoe tsy rary ny tietra trano ity ary raha mbola eritreritra hirotsaka hofidiana eto amin'ny Antananarivo ity ny volomboasary de fotoana an'izao tokony hiverenanareo ao anatin'izany hoe maninona raha atao ifampianetsona anio fivoriana tsy ara-potoana io satria tena mampalahelo ny vahoaka Antananarivo marary ny vahoaka Antananarivo amin'izao fotoana izao momba n'ity resaka etra ity ka zay ny teneniko hoe miantso ny mpanolontsaina anao ny fangatahana session extraordinaire ka andefa n'izany miaraka isika eo amin'ny filohan'ny filan-kevitra ary indrindrindrindra miantso an'le filohan'ny filan-kevitra tsika rehetrarehetra reo samy mahafantatra tsika telo menada hoe efa indrotsika nanao fangatahana feno 20 tsika nangataka session extraordinaire naletiky ny PCM tany fotsiny antso anankiroa zany sady miantso mpanolontsaina fa indrindrindrindra miantso ny PCM rehefa tonga eo aminao zany fangatahana zany de ataovy ny fiantsona ny fivoriana tsara-potoana farany aingana amahana n'ity olana ity fa tsy atao hodiana fanina fotsiny fa raha hatramin'izay mpanolontsaina no hodiana fanina tsy enona minoko maromarina fa tsy hanao mody fanina amin'ny vahoaka Antananarivo izay hifidy anareo eritreretinareo mbola hifidy anareo rapitso ianareo ao anatin'izay marina zany semy zany voalazanao zany fa ampatsahivina koa nge hoe tsika inge 10 ny mpanolontsaina ity zavatra tsotsony ity tsy hoe arrondissement anankiray fa tena Antananarivo manontolo ty voaray ao anatin'ity fandoavana etra midangana be ty zay tena tsy toko tsoforoana fa na midy aza ozy izy le olona le trano ny sasany tsy alohan'le izy akory zany fa za eto de ohatrany hoe tena miteny aloha taritiko ihany le tenyle olona tany hoe ho an'ny vahoaka Antananarivo aloavy raha nga le etra taloha de androtsika hiady an'ny tetra vaovao ty aza mandoa ny tetra vaovao ty mihitsy aloha aleo mihitsy aloha dinianao amin'ny tanàna Antananarivo ty vita hoe zao ny tena marina de zay vao tokony andoha fa io raha vao mandoa an'io ianao raha ampidininy ary io 80 ampidininy 60% io na ampidininy 20% fa tsy maintsy za mino maromarina ianao fa tsy maintsy andoha an'le taloha ianao fa andao hiady an'ity aloha aza mandoa an'io vaovao io aloha aloha raha tsy miresaka mihitsy ny tanàna tampanolontsaina tanàna Antananarivo miaraka amin'ny tanatanteraka hoe ahoana ny anaovanao ahitantsika vahaolana mba tena mba iraisana amin'izay fotoana zay itsika mpanolontsaina 10 samy voaray ao anatin'ny adolidoly tsy misy hoe fanaratsiana ny atokorina ny atokory fa samy eo tsika raha samy tena mitsinjo ny vahoaka Antananarivo tsika mpanolontsaina tanàna Antananarivo de andao tsika tarika hoe andao tsika azaloha aloha le vaovao ny azy zay ny lazaiko azaloha aloha le vaovao fa le taloha aloha avy raha andoha ianao zay mandra-piandry an'izay fanapa-kevitra sy ny fanapahana ho raisin'ny eo anivon'ny commune zany misy anankiroa izy ireo ny efa niantsotsika teo sanatria vovava ndeha atao hoe sanatria vovava satria
alô misy afisanany ratsy evin'ny soa angambany zay ny azo ilazana anazy a mbola ila vaniny amponina ve sanatria vava amin'ny ny mpitantana ny tanàna ohatra ka sanatria vava koa andeha andrangaranga sazo ohatra tsy fantatra zany ao anatin'ny fanerena ohatra de zay aloha de tena za manokana de miala tsiny fa de tsy maintsy ho atsona ny mponina inona ny antso atao amponina de ny lalàna ihany no arahana ao anatin'izay de hoe tsy maintsy andeha itorony be ny tanàna itorony be ny tanàna anivon'ny rafi-pitsarana maefa eto de tena hitsiko mantsy fa satria mantsy misy mitendray hoe io ndray ny fitoriana fa zaiko tsy iova mihitsy tsy andray fanapa-kevitra araky ny rary mihitsy le olona raha tsy zany foana ve no atao eto ka zay ny teneniko hoe le proposition nataony namana lilira faralahy teo tsotra indrindra fa raha sanatria vovavy tsy misy vahaolana sady tsy mety anao an'le session extraordinaire nareo tsy mety hiemotra amin'ny fanapa-keviny indray matoa be ny tanàna de mazava loatra tsy maintsy isezira ny rafi-pitsarana maefa ary ao anatin'izay de tsy andeha irery ny mpanolontsaina fa tsy maintsy hiaraka amin'ireo mponina Antananarivo menimenina rehetra zay raha ny finday aloha raha ny tenako manokana de tena tsy mipetraka mihitsy raha ny andro ny fakomaly ny sininy etra niakatra be ny sininy hoe voky iny ny fampiakarana etra fa de zay ny tiako tenenina hoe aza ndrasana ho tonga amin'izany kosa zay koa tsy te ho tonga amin'izany fa raha ohatra kosa ka tena hoe manamafy sofina ampitantana ny tanàna de tsy maintsy ho zay ny alehany ka de itorony be ny tanàna ary hitako ny fanesorana anazy satria tsy mijery ny masony vahoaka izy ary faute grave de gestion raha zay no azo ilazana anazy ny tenenana hoe jereo tsara le fandika-andalana ny tany sane teo tsy naka hevitry ny araka voafaritry ny lalàna ianareo fa nandray fanapahan-kevitra samirery ny fanapahan-kevitra noraisina tany amin'ny resaka fampiakarana tany amin'ny boribory tany fadimy tany amin'ny volana tany taondasa de ny taty amin'ny volana febroary no de davinareo ampiarina amin'reto boribory tany dimy hafa izay mbola tsy niatra akory ilay fampiakarana raha tsy tokony hiatra akory fampiakarana raha ny tokony ho izy akoatran'izay ny fandika-andalana fahatelo izay ndresantsika teo mbola misy anankiray izy teo fa tsy tsaroko de zany rehetrarehetra zany ny tenenana hoe azy indrasana re ho tonga amin'izany zahay fa raiso ny fanapahan-kevitra ary olo-kendry anareo lehilahy lehibe anao andre matoa be ny tanàna lehilahy lehibe anao andre matoa PCM fotoana izao anehoana fa mihaino vahoaka ianareo ary manapa-kevitra miainga amin'ny etaetan'ny vahoaka eto zay raha mitena an'izany hoe etaetam-bahoaka sy fimenomenoma vahoaka tena tsy mitenteny foana fa irahantsika maheno zany irahanareo mahitsy zany ary mino fa nareo de samy manao Facebook daholo de zay le izy zay ny tolo-kevitra avy aty aminay ny zavatra tiana ho tenenina ho an'ny mponina Antananarivo de tsotra hoe izahay mpanolontsaina nametrahanareo fitokisana de mijoro mandrakariva ho amin'izany andraikitra mampanolontsaina izany asanay manara-maso mipanatanteraka de mijoro amin'izany fanaraha-maso zany zahay asanay no mitatitra ny etaetan'ny vahoaka Antananarivo nataonay zany tato anatin'ity fandaharanay ity ho an'ny androany nataonay Telomenada nataonay foana moa zany isaky ny misy ny fandaharana ka de ambava ho manampomeritra ho an'ny rehetrarehetra iantefany izany teny avy aty aminay mpanolontsaina izany ho anareo vahoaka maro be ny menimena indrindra moa ny tena fantaniana mipetraka raha izy mianadahy de hoe inona no ataonay tsy hitany ny atao manoloana zavatra mitranga de veriko fa nahavaly tanteraka ny fanontaniantsika rehetra izay fanazavana nentinay teto androan'izay ary de hitanareo ny lalak'izorana manomboko izao ho anay manokana tsy tolo-kevitra ray ny nentinay telo mianadahy teto fa maromaro everiko fa zavatra azo tanterahana tsara ary azo atao tsara ny mizotra amin'ilay tsotra indrindra araka ny tenin'ny Clémence Rarinirina teo mba tsy hafarana amin'ilay sarotra indrindra tsy irinay raha teo ane zany fa ho famaliana ny etaetan'ny vahoaka ary mahatsiaro tsy fantatro aloha ianareo na tafandry mandry fa izahay manokana mahatsiaro manana tamberina ndraiky miverina amin'ireo vahoaka izay nametraka anay teo amin'ny toerana mampanolo-tsaina ka tsy maintsy mandray ny andraikitra manandrify de antenaiky fa hamaly ny etaetantsika mponina rehetra nitaraina ary nanampy antsika be de be ny amin'izay dingana manaraka tokony hirsona ny fandaharana androany papalala aloha mena fitenenana mentina zay rehetra voalaza sotra CM nylazaina zay ny zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina mafy ny atsaina mahazo ny mponina tsirairay manana trano hoe ahoana ny tokony atao efa ampiresaka teto zay nylazay ny zavatra misy sy ny tokony atao tsy mitsikera be fahatany zay fa nanao sosikevitra ny hoe reto ny lalana tokony atao tsisy alakobika tsy tiako tare io fa natao sy nylazainy zany ho an'ny vahoaka Antananarivo eto ahako misy afatra raha asa rana manazo tenenina ihany fa misy afatra mbana faran'ny olona no nandehanako nakaty fa eny aminay eny Ambotra kely moa zany
veny moa zany ny tena rariny loatra raha mba miteny eto de mba miteny an'le izy a misy bassin a natao réparation moa mifilaza azy zany dia efa ela izy io asa efa ho 5 volana enim-bolana zay a efa vita lay izy efa natao le fandokoana de natao le fanamboarana madinidinika tao anatiny tao a ny olona le vehivavy matsamy manasa lamba any atokotany eny amin'ny arabe efa io nefa tena fitadiavam-bola lany le vola kely karamandray lany anaramana ividanana rano ka izy io efa nanontaniako ihany ny tompon'andraikitra tany amin'ny volana ho tany tsika mivola izy ny tompon'andraikitra tamin'izy io de nisy ny laza hoe tsy anay io de za zany eto mba miteny ho an'le tompon'andraikitra zay tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana an'le bassin a eo ambotra kely io nanao réparation dia sokafy re le izy fa mijaly le olona re olona reo a mijaly tena sahirana le vehivavy eo a efa misy ray aman-dreny a misy tena mafy ozy mahazo azy a mangataka tena mpitiavana eto hoe vai le izy na rapiso de rapitso ara fa jaly ny olona dia misaotra za misaotra anareo mirahavavy nanarina mpanasa teto fa na afaka nitondra ny etaetan'ny olona tany amin'ny tanàna momba ny otratrano io a de ataoko hoe ho anareo vahoaka an'Antananarivo mijoro ho anareo izay mpanolontsaina ny tanàna an'Antananarivo a fa tsy mpanolontsaina na olona tokana izay makasitaka makatelona ary namana Mankasitraka anao Pampalala vahiny tompotrano tato anatin'ny fandaharana saila zao tamin'ity alina ity a ankasitrahany ianareo rehetra nanaraka tsy tapaka ny fandaharana ary antenainay fa nahafahanareo nafantatra zavatra bebe kokoa mikasika an'ity resaka hitratrano ity fandaharantsika androany a nafeny faly tao amin'ny lafiny teknika nanao ny fandrindrana rehetrarehetra nafahantsika nanaraka an'ireny fanehoana samihafa nentina nanaingona ny fandaharana androany ireny a de mametraka mandra-peona ao amin'ny heriny angamba namana lilira faralahy ho avy moa ny tsezatseza-tsiaritra kely aloha de ampamarana ho avy mondial de hoy za hoe viva Portugal zay angamba ny amarana koa ie mametraka ny mandra-peona ao amin'ny manaraka indray ary donc